Tsy mbola isy atoato ny fiakarany sarandalana amin'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly. Raha ny tapaka nandritra ny fivoriana notarin'ny minisitry ny fitaterana Tinka Roberto Raharoarilala androany Alarobia. Atsangana kosa ny komisiona manokana andinika ny mety ho fiakarany amin'ny azotra sasany. Ahitana solotenan'ny ministeran'ny fitaterana avy amin'ny kooperativa ary koa ny fikambanan'ny mpanjifa io komisiona io izay hanomboka ny asany avy hatrany amin'ny herinandro avy izao. Andalo manoloana izany komisiona izany avokoa ny fanapakevitra rehetra mikasika ny fampiakarana ny sarandalana ho hatrany ny ministeran'ny fitaterana. Ho tanterana amin'ny fotoana manaraka mbola tsy voafaritra kosa ny fampiarana ny fiakaran'ny sarandalana. Taorian'ny Annick Pandor izay nanana olana amin'ny passeport dia tsy ho avy ihany koa i Fabien Boyer, vodilarana fivoany amin'ireo mpilalao no safidian'i Eric Rabesandratana hiatrika ny andro fahadimy any Benin ho an'ny lalao fifantsanana idirana amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany 2024. Sisan'ireo mpilalao niainga avy ao La Réunion ny azon'ny Cotonou omaly talata i Fabien Boyer. Tsy mbola fantatra mazava eto ny antony tsy nahatongavany. Na izany aza dia efa nanambara ny mpanazatra Eric Rabesandratana nandritra ny famoahana ny lisitry ny Barea hiatrika ny lalao fa mbola maratra eo amin'ny lohalik'ity mpilalao avy amin'ny AS Excelsior ao La Réunion ity. Efa tsy nandray anjara tamin'ny andro fahatelo ny lalao fifantsanana ny fanandrinana tamin'ny Repoblika Demokratika ny Congo moa i Fabien Boyer fa teo kosa izy tamin'ny andro fahaefatra teny Mahamasina ka nihaona ny Barea tamin'ny ekipa pirenena Congolais io. Olona 10 no namoahany fampanohavana Tanosbe didy fitanana Ponjavonjimaika taorian'ilay raharaha fiondranana tsokosoko iazan'ny Mayotte tratra tamin'ny voalohandohan'ny volana Novambra teo. 9 tamin'izy ireo no nahiditra ponja avy hatrany. Nisy ankizy tsy ampy taona anankiroa niaraka nandalo fampanohavana tamin'ireo voaroro ihany koa no napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana hoy ny tompon'andraikitra any an-toerana. 12 ireo natolotra ny fampanohavana ka fitaterana olona tsokosoko sy von'olona tsy ninina no voalaza fa anenjehana azy ireo raha ny voalaza ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Tamin'ny 13 Oktobra no efa niala tao ambanja ny lakana nitondra ireo mpandeha. Nisy fahasimbana teny an-dalana nefa ny lakana ka nirenireny teny ambon-dranomasina teny mandra-pahita azy tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra. Ankoatra ireo mpandeha 12 teo eo hita teny ambony lakana dia vatana mangatsiaka anankiray tamin'ireo mpandeha no hita tao anaty lakana ihany koa ka mahatonga ny vesatra isy von'olona tsy ninina.